Tontolo ny fanatanjahantena indray isarahantsika ho tanterahana eto Madagasikara ny 17 volana Jolay hatramin'ny 15 volana Aogositra ho avy izao ny lalaon'ny CJSOI na ny vondron'ny tanora aty amin'ny ranomasimbe indianina. Ny tanora 14 hatramin'ny 17 taona no voakasika ao anatin'ity lalao ity. Tato-baovao. Taranja fanatanjahantena 5 no ifaninanana mandritra ny lalaon'ny CJSOI ho tanterahana ny 30 Jolay ka hatramin'ny 5 Aogositra izao eto Madagasikara. Taranja fototra atletisme etsy amin'ny kianjana Arby no handray ny faninanana. Taranja baolina kitra ho an'ny sokajy zazavavy izay atao etsy Mahamasina. Taranja handball sokajy zazalahy sy zazavavy etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina. Etsy amin'ny kianja amin'ny tafon'ny Mahamasina kosa no handray ny faninanana ho an'ny taranja judo. Taranja tenisy ambony latabatra dia ny kianja amin'ny tafona Korondrano no ampiatrano ny faninanana. Efa anatin'ny fanomanantena tanteraka ny atleta malagasy amin'izao fotoana izao izay ny fanjakana no hiantoka manontolo ny fandaniana amin'izany. Tafiditra ao anatin'ny tetikasan'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena amin'ilay sport étude ny fanomanantena ny taranja fototra atletisme sy ny ao amin'ny tenisy ambony latabatra ary ny taranja handball. Ny taranja baolina kitra sy ny taranja judo ihany koa dia efa mipetrapetraka ny tety andro amin'ny fanomanana ny atleta. Araka ny nambaran'Andriamatoa Andriamasarosoa Jean ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena nandritra ny fihaonany tamin'ny mpanao gazety omaly dia nanatanteraka ny tombanezaka vita eo midingana ny fanomanana izy ireo izay efa nanambara mazava moa fa mizotra araka ny tokony ho izy ny zavatra rehetra. Manana délégation ena mizato avy izay ahitana atleta sy teknisianina ary VIP ny nosy tsirairay. Miisa valonjato eo araka izany ny vahiny avy aty amin'ny nosy manodidina La Réunion, Maurice, Seychelles, Mayotte, Djibouti, Comoro ary Madagasikara no ampiseho ny fankatiavana ao anatin'ny fanatanjahantena izay isan'ny foto-kevin-dehibe hijoroan'ny CJSOI mandritra ny herinandro mahery. Tantarahany eto Madagasikara mandritra io fotoana ny lalao ihany koa ny fivorimben'ny ministry fanatanjahantena ty amin'ny faritry ny ranomasimbe indianina izay anavoazana ihany koa ny propitantana ity rafitra ity. Dia faranantsika treto tompoko lasitoko vavy ny fampahalalam-baovao tamin'ity takarivan'ny alarobia fa efatra ny volana May 2022 ity ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany azadiny fa na dia andro tsy fiasana aza ny andro Rampitso andro ny fiakarana zany fiakarana Masimarian'ny danitra ho an'ny mpino kristianina zany dia misy hatrany fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MATV araka izany dia mifame fotoana eto indray tsika ho amin'ny andro Rampitso mametraka ny veloma mandrapitafa ao amin'izay indray ary veloma tompoko.